raha hoan'ny avy eo anivon'ny senita kosa dia nanambara ramatoa Beatrice Atalazy izay filohan'ny senita fa hivoaka araka ny fotoana naminavinana azy ihany ny valim-pifidianana vonjy-maika fifidianana voalohany ka tokony hivoaka amin'ny fahavalo ny volana novambra ho avy izao kosa izany. Fanazavana ary. Ilay ataoko hoe résultat provisoire zany raha ny voalazan'ny texte moa zany dia ny hoe ny arrivé ny dernier pli manomboka eo ny 10 jours meny lalàna ny senita zany. Kanefa ny zany zany dia itsika nanana an'le PV scanné zany zay tonga taty amin'ny senita zay nafany senita efa niasa nanomboka tamin'ny nazahoana an'ireny PV scanné ireny ka noho n'ilay elanelana ihany koa amin'le deuxième tour izay no nahatonga ny senita hoe naka an'le défi hoe 3 andro dia tokony ho tonga eo anivon'ny SRMV ny vokatra rehetra dia zay moa ataoko hoe tratra angambany 2% na 1% angambana 2% misitratra tamin'le 3 jours satria le teneniko anao le avy aty Breville dia sy maintsy makaty Antananarivo zay vao makaria teo koa le fatarany le hélicoptère zany nefa naizana zany amin'izao fotoana izao zany dia efa eny anivon'ny SRMV ary efa tonga aty Antananarivo zany ireo PV réel ireo angambany ataoko hoe district vitsivitsy sisa le district sasany moa le lazaiko hoe mbola hoentina hélicoptère dia angambany district 4 na 5 sisa zay efa eny an-dalana amin'izao fotoana izao zany makaty Antananarivo ka ny ezaka ataon'ny senita zany androany raha ny calendrier ny senita zany dia entre le 2 au 8 novembre zany no tokony amoanay ny vokatra vonjy-maika. Efa nilaza ihany moa zany tamin'ny gazety angambany hitantsika miarana hita hoe farafahaelany zany dia le 8 no novembre zany no tokony amoan'ny senita ny voka-pifidianana vonjy-maika raha ataoko hoe tsy misy ny sampony ka ny assemblée générale anay moa milakamisy na omaly ary dia mbola niresaka an'io ary tazominay zany aloha amin'izao fotoana izao hatramin'izao ny hoe vendredi amin'ny 3 no tokony amoanay an'izay voka-pifidianana izay vonjy-maika izay zay no mahatonga anay zany ny coach rehetra zany amin'izao fotoana izao ny commissaire rehetra zany amin'izao fotoana izao dia zay momba ny angavy mba nareo lehilahy kosa ny miasa hatramin'ny maraina fa mba velao zay vehivavy mba miasa amin'ny atoandro ka dia miara-misalaha zany ny coach rehetra ijerenay hoe misy gapy zay ao dia enjena zany io gapy mba ho tafavoaka mba azahoantsika zany mamoaka an'izay vokatra zay farafahelany ny zoma fahavalon'ny volana novambra izao.